Hitantanana ny toe-karena sy ny vola zay voalohany zay de ampidirina ao anatin'ny lalam-pandrenana satria zao ny olona raha tsy manana vola izy tsy manana fahefa-mividy izy de tsy afaka miaina mihitsy ka ny vahoaka malagasy no tompon'le fahefana de tokony jerena ny fomba azahoany le vahoaka zany fahefa-mividy zany mba ahafahany miaina ka ny vahaolana araka ny malaza dia refondation du système satria io système misy amintsika eto dia système imposé ary calqué rehefa manova misy manova kely tsy ndrainefa le ao ambany le fotony mihitsy tsy mety vaova le esprit de hoe à l'avantage ny vahiny sy ny mpamatsy vola ihany zavatra misy fa neny gasy de hoe ambyambin-javatra nysika am'izao na contrat atao io na accord de coopération io na code io na lalàna io na inona dia le esprit tsy à l'avantage malagasy na le firenena nenay voalohany de ny vahoaka no tokony atsiavo sy ho tonga saina amizay le vahoaka fa efa tsy mety tsony ty ka zahay nareo hanao hetsika social ny social no tokony hanao le hetsika ny vahoaka no hanao le hetsika tsy fahafaliany amizao zava-misy zao tsy hoe anampy ny kere tsy solution anampy kere manome 20 tonnes 20 tonnes androany anefa tsy mahavany olana zany fa mila zavatra maharitra ka ny faharetany dia ny fanovana sy ny tsy fanarahana intsony ny conditionnalité apetraky ny bailleur de fonds amin'ny fanomezam-bola atsika ty isika ny tokony ametraka ny conditionnalité amin'ny filamam-bola zao ny tadiavinay zao ny tadiavinay zao ny fipetra takina atao mihitsy fa tsy ny vahiny no mametraka ny conditionnalité inona ny zavatra atao raha tsy ovana ho an'ny esprit-n'le accord de tsy ho mety mihitsy na fifanarahana amin'ny nosy Mauricio na ny accord de financement ny bailleur de fonds ninina dia le esprit no ovana le esprit mihitsy no ovana fa tsy zavatra azo antenaina ka tena ahasoa ny firenena sy ny vahoaka maro anisa fa fanampiana atao tsikelikely zany Maurice zany ange firenena tafaratsika zany tsy manana renananatsika zany Maurice zany ahoana izy ndray no afaka hoe hanampy atsika tsy normal zany tsy normal zay aminay amitsika moa zany fa tokony ny Madagascar firenena manan-karena de tokony afaka i subvenir aux besoins ny vahoaka malagasy zay zone tena maro zone économique spéciale mba ahafahandreo hitrandraka zay ny intérêt raha ohatra zao ampidirindreo anatin'ny zone économique ndreo misy an'le nosy sasandreo de hoandreo zany le izy zay nge nitanjondreo mila mailo tsara tsika fa na la réunion natao chef de département hitantana ny zone économique zao de ampidirina amindreo agny le nosy manodidina zay misy areny afarany de ty Madagascar ty mbola ho lasa zone n'olona hafa koa raha zone mitohy tsy vahaolana io fa isika no mametraka ny politika économique et financière hitantanana ny toe-karetsika fa tsy miankina am'izany politiky ny vahiny zany